avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vovó. Manulcianoni vovó. Feno avokoa ireo fiangonana kristianina tamin'ity andro nankalazana ny fetin'ny Pentecote taona 524 ity, andro lehibe ho an'ny kristianina, atsiarovana ny nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Miena kosa ny abetsahan'ny hena vidiana isa-tokantrano noho ny hasarotan'ny vidim-piainana hoy ny mpivarokena nanaovana fanadihadiana androany. Tsikaritra tamin'izany fa mihena ny fahefa-mividiny ny tsirairay. Mpifindra monina maro no voasampotry ny mpitandro ny filaminana tao New York sy Los Angeles tato anatin'ny roa andro paikady napetraky ny fitondrana Amerikanina tamin'ity hetsika ity ny fampiakanjona sivily ireo miaramila araka ny nambarany tompona andraikitra. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity alady ny Pentecote fahavalo ny volana Jona taona 2024 ity ny fotoanan'ny fahampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV. Asainay ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany fahampahalalam-baovao. Makasika ny finoana izay indrindra no anomboantsika ny vaovao ary amin'ity hariva ity. Feno avokoa ireo fiangonana kristianina tamin'ity androany nankalazana ny Pentecote ity. Afatra nampitaina tamin'izany ny tokony aherezan'ny kristianina eo anatrehany rotorotom-piainana ary fitaratra hatrany eo anivon'ny fiarahamonina. Entso Rasoa Malala no mitondra ny antsipriany sy ny fanadihadiana makasika izay tamin'ity anio ity. Nankalazana andro fahavalo ny volana Jona 2024 ny andro ny Pentecoste. Izay andro nirotsahany fanahy masina tamin'ny mpianatry Jesosy tao Jerosalema tamin'ny taonjato voalohany. Ny nilatsainy fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste dia milaza endrika iray maneho ny fisehoan'Andriamanitra toy ny voalaza tao amin'ny testameta taloha raha ny nanambarany tenany amin'ny alalan'ny teniny izy. Mankalaza ity andro androany ity avokoa ny kristianina maneran-tany. Ho an'ny teny amin'ny FJKM mandotam-penaka fitiavana tao amin'ny tenin'Andriamanitra Jaona 5:12 andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no nitondrana ny afatra ho an'ny androany. Nasongadina tao anatin'ny afatra ny hoe mizara telo ny asan'ny fanahy masina. Teo ny nateraka amin'ny fiangonana voalohany namezan'ny tompon'ny fanahy masina hitaridalo anazy ary indrindra hampahery azy manoloana ny sarotra sy mifitirana filazantsara izay fanambarany tamin'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Toroteny androany moa dia mifamaritra amin'izany mihitsy amin'ny Jaona 5:12 andiny 5:20 sy 7:20 fa nomena amin'ny fanahy masina ny mpianatra ary mandraka ankehitriny dia mbola marina izany. Ny fanahy masina nampanantenainy Jesosy Kristy dia sady hampahery, hampiorina, hampijoro ary ny fanahy masina men'i Jesosy Kristy koa dia fanahy fahamarinana. Dia mba ho vavolombelona ho anivon'ny fiarahamonina amin'ny fahamarinana amin'ny fiangonana satria amin'ny vanim-potoana misy antsika fotoanan'ny fahalovana mihitsy ara dia izany tokony hijoroan'ny fiangonana koa ary nefa koa kristianina dia ho vavolombelona hanambara ny voninahitry Kristy tena zava-dehibe dia mba ho fankalazana an'Andriamanitra araka ny sitrapony tokoa ny Pentecoste fa tsy amin'ny fahazarana dia mba ho marina amin'ny fiangonana zany ny teny izay toriana sy iainana. Ho an'ny tao amin'ny ekara masina misely pankahery sy mpanazava ary mpampihavana ny fanahy masina. Io no loha FDB no voizin'izy ireo sy nitondrana ny afatr'Andriamanitra ho an'ity andro androany ity. Nasongadina tao anatin'ny toroteny ny bitsiky ny fanahy masina eo amin'ny mpino tsirairay araky ny fanazavana. Ny asan'ny apôstôly toko faharoa vaky teny voalohany enoantsika androany io dia io le Pentecote nandraisan'ny apôstôly ny fanahy masina. Io le nampanantenainy Jesosy Kristy hoe andray ny fanahy masina ianareo dia ho vavolombeloko eran'ny Jodea, Samaria ary hatrany faravazan-tany. Io zany ilay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo. Celui qui est à côté de
à côté d'eux pour encourager. Dia mifanay masina zany eo foana mba hankahery. Dia zay moa tonga dia foto-kevitra androany ty hoe mpakahery sy mpanazava ary mpampihavana ny fanay masina. Raha makasika ny toriteny androany moa zany dia makasika izay araka ny efa voalaza teo zay dia ny hoe tsy terena ny tsirairay fa manana ny safidiny tsirairay avy arak'izay ny hoe ny bitsiky ny fanay masina no entiny tsirairay avy izay ny tena fotevitry ny fotodikevitry ny toriteny izay natrehana tamin'ity andro androany ity. Ny Pentecoste dia avy amin'ny teny grika hoe Pentecoste izay midika hoe fahadimampolo. Araky ny soratra masina, ny Pentecoste dia fanatanterahany teny faminaniana nambarany mpaminany Joela sy Ezekiela ary fanandratana ny asa fanavotana nataony Jesosy Kristy. Ny filatsahany fanay masina tamin'ny andro Pentecoste no nanamafiorina ny fiombona ny mpino na dia avy amin'ny firenena samihafa aza. Tontolon'ny finoana izay hatrany fa mifandray amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny manana andraikitra lehibe amin'ny fanovanana ny fiainan'olombelona ny fiangonana hoy ny mpitondra fivavahana sy politika naneho ny heviny. Mila vavaka ny firenena, mila fanasitranana, manoloana izao fahasaranana mianjady amintsika izao. Gaëtan Andry Tsilavo. Manova ny fiainan'olombelona ho amin'ny tsara kokoa ny finoana sy ny fatahorana an'Andriamanitra. Manana andraikitra lehibe amin'izany ny fiangonana sy ireo mpitory ny filazantsara. Isy témoignage anankiray zao tena dahalo tany anaty alatany no niova tanteraka ary de rehefa novain'Andriamanitra izy fomba tsy sakatresena nanovain'Andriamanitra azy dia mbola nanana homby 200 mahery izy anjara anytany anaty alatany tamin'izy efa nandray Jesosy dia napakevitra izy alao anfa dia aloha andeha anaraka an Jesosy dahalo mihitsy niova fo tanteraka lasa mponampon'Andriamanitra. Mila vavaka ny firenena, mila fanasitranana eo anatrehany izao fasairanana mianjady amin'izao fotoana izao. Misy amehana lalovan'ny firenena ankehitriny manoloana ny fampisaraham-baza nataon'ny fanahy ratsy raha ny fanazavana. Loza miantra eto amin'ny firenentsika ty fampisarana ty fampidina ataon'ny devoly ty. Tsy anareo mpanao politika na mpitondra na mpanohitra havako reo no antefany zany resaka rehetra ataony izany fa le devoly zay tany andrisitsika anosika atsika anao ny ratsy eto amin'ity tanitsika ety. Noho izany antemotra tena imminent be zany resaka fanapahan-kevitra miantso antsika kristianina mpanompon'Andriamanitra mahatsapa an'izany fiverenena amin'Andriamanitra, mahatsapa ny ilana an'izany vavaka, mahatsapa an'izany fibebahana, mahatsapa an'izany fandinihan-tena tokony eto amin'ny firenentsika zany hifanantona haingana. Jiro sy fanasina ny fiangonana ka tokony hijoro tahaka izany ihany koa ny kristianina rehetra ka iaina sy hizaran'ny fahazavana ho an'ny manodidina hoy ny mpitondra fiangonana. Ny fiangonana dia hoy Jesosy Kristy tompo hoe jiro sy fanasina sady manome tsiro izy no manome fahazavana. Eo reo karazan-javatra betsaka miseho eo anivon'izao tontolo izao. Hitantsika amin'izao fotoana izao ny forongatry ny fanaovan'ny olona fieritseritra fanolanana fifohana zava-mahadomelona. Tena manana andraikitra lehibe amin'ireny ny fiangonana. Izahay Assemblée de Dieu dia mino fa ny filazantsara an Jesosy Kristy dia filazantsara feno ary mitondra ny vahaolana rehetra amin'izany ary maro ireo olona ao anatin'ny fiangonana Assemblée de Dieu no afaka tamin'ny fifohana, ny alatra, ny sisa rehetra nahafahan'i Kristy Jesosy satria ny herin'ny filazantsara no manafaka ny olona amin'izany rehetra izany. Ka dia mijanona ho jiro sy fanasina foana ny fiangonana eo anivon'ny fiarahamonina. Tsy ivona mankalaza ny 520 taona nijoroany teto Madagasikara ity fiangonana ity ka ny 20 hatramin'ny 4 aogositra izao no ivon'ny fankalazana izay ho tanterahana eto Antananarivo renivohitra. Ivadika lafim-baovao makasika ny tontolon'ny zavakanto isika mifandray amin'ny tontolon'ny finoana feno 5 taona amin'ity taona ity ny antoko-pira Messenger of Jesus ho fanamarihana izany amin'ity taona ity dia hanolotra fampisehoana ara-pilazantsara maimaimpona folo izy ireo anomboka amin'ny alahady fa 10 ny volana Jona izany hetsika fampisehoana mitety fiangonana ataon'ny tarika izany. Tanora avy amina fiangonana isan-karazany no mandrafitra an'ity tarika ity izay nitsangana tamin'ny taona 2000 fony mpianatra teny anivon'ny lycée fanampanazavana mahakasika izay. No hetsika zany zay amin'ity taona ity ny hetsika nataonay dia le church tour io
zany hoe fitetezana fiangonana anaovanay concert maimaim-poana zany dia efa nisy moa zany tany aloha ny fisarihana izay natao ho an'ireo fiangonana rehetra izay namaly ny antso dia 10 izy ireo dia ho atomboka ilay izy amin'ny 15 juin zao zany manomboka ny concert gratuit zany hoe maimaim-poana na ny sonorisation na ny rehetrarehetra zany amin'ity taon'ity ihany zany manao an'io zany fa tsy hoe anao an'izay foana akory zany fa amin'ny 20 taona ny lycée chorale zany dia anao an'izay hetsika izay zay ny ivony moa zany mbola any amin'ny volana ho any zany zay no misy fankalazana zay ho ataona ihany koa dia ny famaranana amin'ny décembre zany ny famaranana ny fankalazana an'io fa 20 taona ny chorale Vesinger of Jesus ny tanjonay dia fitoriana ny filazantsara ho maimaim-poana ho an'ny olona rehetra zany en fait ilay zany natao hatrany mifaritra satria malalaka ho an'ny Madagasikara rehetra ilay izy fa na fien'ny fepetra aloha zany satria misy critère ihany jereva natao anatin'izy dia teto Antananarivo sy ny manodidina zany hoe misy lavidavitra kely ihany zany fa hita Antananarivo daholo aloha zany mbola lafim-baovao mifandraika amin'ny fetiny Pentecote Androany miena ny abetsahan'ny hena avidiny isan-tokantrano noho ny fahasarotan'ny vidim-piainana hoy ny mpivarokena nanaovana fanadihadiana Androany manoloana ny atrenan'ny fety raha iraiky lao teo aloha lasa any amin'ny atsasany mihitsy izany ho an'ny amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana nentin'ny rizatrany manoloana ny asarotan'ny vidim-piainana dia raha antsika ny fanampanazavana mahakasika izay miezaka mihinan-kena ny malagasy rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao saingy miena ny abetsany araka ny fanadihadiana Androany samy mividy eny amin'ny takatry ny fahefany vidiny ny isan-tokantrano misy ny mividy saosisy misy ny mividy nofon-kena misy koa ny taovan-kena raha ny mpivarokena nanaovana fanadihadiana Androany mafimafy ihany vao nalany henan-kisoa iray hoy ny fanazavana tena hena Androany tena tsena mihitsy amin'izao tsy ny taloha tsony tena le vahoaka mihitsy zany tsisy vola mihitsy angamba amin'izao dia mihitsy ny tena marina tena mihena mihitsy izy amin'izao raha olona mividy ray kilo zao amin'izao lasa tsasany fefany sisa ohatrohatr'izay miakatra ny vidikena kanefa mifahefany ny vidin'ny olona miamiena hoy ny fanazavana ny kisoso ny ombo ny tena be mpanjivo saingy mifanahatsahana ihany ny abetsaky ny entana lany tsy hitantsony hoe izany tena mandeha milamina kely eo zany sisa hoe inona na tsy hitantsony izany tena mandeha malany ena tsy mba malany taloha zao malany kiso ohatr'izany ray sasany ohatr'izany taloha amin'izao reo mba malany ray tsotsofina ary zany tsotsofina raha olany amin'izao aloha le olona tsy dia misy mividy hanina tsomy mihitsy maraindraina ihany amin'ny fito hatramin'ny folofolo eo maro amin'ny isan-tokantrano no mifidy ny hamono biby nompiana toa ny akoho amam-borona ialana amin'ny fividianana hena lafo amin'ny vanim-potoana ny fety tahaka izao dia iny ihany koa no antsika miampita vetivety ato anatin'ny dokam-barotra hoentsika miseto hiampitana ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo manasanao tsy saraka amin'ny fahampalalam-baovao ny Cool TV Mila connecte, Olujabe, Iki finete, 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 Iki finete, Iki finete, yes, yes, Iki finete, Iki finete, Iki finete, yes, yes, Iki finete, Iki finete, Iki finete, yes, yes. Grâce à Netmont 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Yes. Ino malesa tagnany live? Ty, brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa malesa zany? Boisson vovô mampatanjaka. Miss energy drink de Miss Cola. Mety amindry sady mety amilay. Ino agnaran Brox mahazonda. Yeah, mahazonda. Zay mila boisson mahazonda. Yeah, mahazonda. Zay mila boisson mahazonda. Mahazonda. Zay mila boisson mahazonda. Yeah, mahazonda. Ame parol Brox ayan.
Mbola vitsy ny malagasy misiadra ao anatin'ny fiompiana matianina eto amintsika. Antony maro no mahatonga izany, hoy ny fanazavana noho ny tsy fahampin'ny fanofanana, ny fampitaovana ary ny resaka fiakaram-bidin'ny sakafon'ireo biby fiompy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana amin'izao mbola tsy hita mivaingana ny vahaolana avy amin'ny fanjakana manoloana ireo olana izay sedraina amin'ny tontolo ny fiompiana ireo. Eloa Gabin no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Miara-manaiky ny rehetra fa tantsaha mpamboly sy mpiompy no ankamaroan'ny malagasy ampinga ahatongavana amin'ny fampandrosoana arak'izany ny sehatra fambolena sy fiompiana raha toa ka omena lanja sy mpitondra ny mampiroborobo azy. Fa raha ny zava-misy ankehitriny anefa mbola vitsy ny mpiompy eto amintsika ao anaty sehatra matianina na dia efa nijoro hatramin'ny taona 2017 aza dia mbola tsy mahenika ny Madagasikara ny malagasy professionnel de l'élevage. Ity fikambanana ity izay ivondronan'ireo misehatra amin'ny fiompiana engam-piodina. Anjara toerana raisiny MPE eto anivon'ny nosy dia ny fanomezan-tanana sy ny fitondrana anjara biriky amin'ny fanampiana ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny tontolo fiompiana engam-piodina. Kisoa ny akoho amam-borona, ny foie gras dia ireo akoho manatody lava izay azahoan'ny tatsaha sy ny mpiompy vokatra aingana ao anatin'ny herintaona farafahaelany. Manao izay vita ny sehatra tsy miankina fa tsy hita mivaingana ny vokatra avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny teti-bolan'ny fanjakana natokana amin'ny fiompiana ohatra tsy mahavaly ny filany tantsaha. Misedra olana maro ny mpiompy malagasy raha tsy laza ny tsy fahampiny fanohanana ara-pitaovana, ny fanofanana sy ny sisa. Fa eo ihany koa ny fidangany vidin'ny sakafon'ireo akoho amam-borona sy ny biby fiompy izay mampitaraina ny mpisehatra amin'izao. Raha nanontaniana momba an'izany ny ministra tompon'andraikitra tsy mbola nanome fotoana ahavahana an'io olana io. Ataoko hoe amin'izao fotoana izao tsika anisan'ny mametraka an'izay pekady zay misy manko ny atao hoe plan directeur de l'élevage. Izay ao anatin'ny plan directeur de l'élevage zay anisany ametrahana ny resaka sakafom-biby dia tafiditra ao anatiny. Ka ny famokarana an'ireo sakafom-biby eto Madagasikara mampiasa ny akora zay aveto Madagasikara izay dia tafiditra anatin'izay plan directeur zay. Zany hoe hatreto mbola tsy voafaritra hoe oviana ny fivoahan'izay plan directeur zay fa iarana miasa amin'ireo tetikasa izay avatsian'ny Banque mondiale vola ny tetikasa FSRP. Feno 30 taona n'ity taona ity ny MPE na ny malagasy professionnel de l'élevage ka nisy ny fanamarihana n'izany izay natao teny amin'ny foibe toerany teny nanisana. Lafomba mahakasika ny kolotsaina nosokafana tamin'ny alatsinainy teo ny iray volana anandratana ny teny malagasy amin'ny taona 2024 ity izay notontosaina teny amin'ny lapan'ny akademia malagasy teny Tsimbazaza. Etsika maro no naseho teny antoerana ka anisan'ireo nanao fampisehoana sy fanentanana tamin'ny alalan'ny antsa antononkalo i rainy Arimisy Fanjaniaina izay mitondra ny solonanarana hoe Jasainte amin'ny mampanoratra azy. Izy no nandrombaka ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana anatiny tao anatin'ny sampikambana eo anivo ny avatsa UPM raha ny fanazavana. Andeha rahantsika izay fanehoany ny asa soran'izay. Tsy adidiny olo-tokana, tsy mora ny mitolona ho an'ny teny malagasy. Anao fiverinyaina manoloana vavapasy ny rifim-pandrosonina te anjakazaka. Efa mahazo vahana sy te ho tompon-daka. Isika tompon-teny ve ny Tsimbazaza-Piaro ka tsy olana nagasy sy vazaha no afangaro. Soa masaka amin'ny vary ataovy ny couvert vity zay dia tsoaly rice cooker ao an-trano zay. Any an-tsekoly indray be mo tableau sa misy volontaire tiny la clé de rice cooker ataovy les repères angana aizany zéro lala fangasa ihany fanana tambajotra na fampelezam-peo rehefa tafitany afatra de mijanona eo kivy ary izany. Jereo 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 jereo
reo fanavoezany teny efa tsy lazainy intsony ny diso fanoratra rofona amgony farobe akotry tena tsy laitra telona miandry anisy tsipona nitsiretsipelona miandry aho sy anao ho tena resy lahatra ka isiky zao no hitambatra ho zahatra fa gasy fiaviana sy gasy taratasy mba ho fanantenan'ny teny malagasy. Tontolon'ny soratra sy ny aiteny malagasy kosa mbola azo lazaina tsy hita ny teny malagasy raha oharina amin'ireo teny pirenena hafa amin'ny sehatra maro raha ny soratra ao anatin'ny Wikipédia ohatra mbola latsaky ny ray isan-jato ny teny hita ao anatiny no amin'ny teny malagasy. Antony nanosika ny fikambanana Wikimedia Madagasikara sy ny tambazotra Global Voice hampitombo ny teny malagasy ao anatin'ny Wikipedia amin'ny alalan'ilay tetikasa wikiteny. Miaramiasa amin'ny afarabolana sy ny vondron'ny mpanoratra maro izy ireo hampiditra ny lahatsoratra ao anatin'ny tambazotra io. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny teny malagasy. Eloa Gabin. Anomezan-danja ny teny malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izao. Miaramiasa ao anatin'izany ny Wikimedia Madagasikara sy ny Global Voices. Ny ataonay amin'ity moa zany dia tena hoe manangona ireo izay liana amin'ny teny malagasy, manoratra ny teny malagasy dia mampiansa ny fantsona Wikipedia Madagasikara, Wikipedia ahafahana manome lanja ny Madagasikara amin'ny alalan'ny teny malagasy. Anandratra ilay teny malagasy, izara ny kolontsaina malagasy, izara fahalalana ihany koa mba hiparitaka maneran-tany ny zavatra misy eto Madagasikara mba halala kokoa ny momba Madagasikara. Hotontosaina eny Ambohijanaka amin'ny faraka amby roapolo ny volana Jona ho avy izao ny Festival de Trail Madagasikara andiany voalohany. Hita mandritra izany ny fifaninanana azakazaka antongotra 3 sy 7 ary 120 kilometatra. Ny ankizy, ny mpivady ary ny vondron'olona mitambatra anaty ekipa iray afaka miara-mandray anjara avokoa hoy ny mpikarakara. Fanampy mpanazavana mahakasika izay. Ny 7 km izay hoe voalohany indrindra eto Madagasikara izay ny course en couple izany hoe laso vavy no miaraka anatanteraka n'ilay azakazaka dia eo ihany koa ny course inter-entreprise izany hoe équipe anatin'ny entreprise no mifaninana ao anatin'ilay izy izany hoe mila mandrafitra 5 personnes isaky ny ekipa eo zany dia ny 21 km izay natokana ho an'ireo efa zatra ao anatin'ny fanaovana course à pied moa zany sy ho an'ireo ihany koa izay te hanana challenge personnel. Dia eo ihany koa ny course en vélo izay misy ny 5 km ho an'ny ankizy kely ary ny 21 km cross country dia mampiavaka kely anazy ihany koa ny amin'ny vélo ny enduro DH. Izy io indray dia enduro izay natokana izany hoe en bicyclette ihany fa natokana manokana ho an'ireo passionné ny resaka descente en montagne zany hoe karazana sport extrême zany izy ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena indray-mbava mahakasika ny adiny Amerikanina manoloana ny fifindramonina antsokosoko any antoerana. Mpifindраmonina maro no voasampotro ny mpitandro ny filaminana tany New York sy Los Angeles tato anatin'ny 2 andro izay. Paikady napetraky ny fitondram-panjakana Amerikanina amin'ity hetsika ity ny fampiakanjona sivily ireo miaramila araka ny nambarany tompon'andraikitra mitohy ary miamafy hatrany amin'izao ny fifehezana ireo mpifindra-monina any Amerika. Raha ny fantatra dia garde nationale misa 2,000 ihany koa no naetsika anampy ireo mpitandro ny filaminana eny an-kanja araka ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina Donald Trump manoloana ny ady amin'ny fifindra-monina antsokosoko any Amerika amin'izao fotoana izao. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy noetsika manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany. Hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Boisson vaovao mampatanjaka. Brox vous a présenté Ni Vavao. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.